Ampitiavana indray toko klasy toko vaviny izy teny tokantrano amin'izao takariva izao ary ihany koa anlorana ny arahaba ho anao izay mbola tafiaraka aminay asaina ampitiavana ary ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao izay entina amintsika eto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao takariva izao koa satria moa mbola misongadina ary mitana ny sainy maro ny raharaha politika amin'izao fotoana izao mikasika izay vaovao izay indrindra no isantarana ny fampalalam-baovao voatendry omaly ny premier ministre vaovao ny etsika teny amin'ny kianjany 3 kosa dia mbola nitohy tamin'ity androany ity ny fandimby nandray fitenena ireo solomavy-mahoaka avy amin'ny mapara sy ny antoko-timo ary samy nanana saritaka no azo ilazana ny zava-nitranga tetsy amin'ny 15 Mey androany anisan'ny zavatra tsy nampifanara-kevitra ny fomba nanendrena ny premier ministre vaovao Christian Tsay Omaly namafy androany ny solomavy-mahoaka mapara fa amin'izy ireo tanteraka ny neviny ny premier ministre vaovao voavoatendriny ary toaran'izy ireo zato isanjato tsy tokony olona ho extrémiste loatra satria fifidianana no hatao tsy tokony olona tena iringiriny amin'ny fanoherana loatra no hatao hitondra an'izay premier ministre hitondra ny gouvernement tandehanana amin'ny fifidianana zay satria ny tanjona dia fifidianana madio mangarahara azo rehetra atrehana sy ekeny rehetra tsy nifanaraka kosa ny voalazan'ity solombavam-bahoaka mapara ity sy ny solombavam-bahoaka tim Gerive Randrenasoa satria nilaza ity farany fa tsy nanao sony fifanarahana anendrena ny premier ministre velively ny filohany antoko tim lorana fanekeny filoham-pirenena ny prime ministre zay voalaza teo dia tsy fantatray mihitsy zany marina fa tsy milaza zany hoe tsy hoekenay zay tsy mandany olona fa ny fomba sy ny processus narovana azy dia lavinay ranoray ny antony dia tsotra isika ny fampatoky isika ny fanometeny fa kambana eto ary tsy manaiky raha tsy misy ny fiovana misy le fiovana fa le fiovana fomba fanao tsy misy diso solomava-mahoaka Timka Roberto fa tsy misy sonina atao no filoravany manazao tsy afaka ny andaha ity premier ministre vaovao ity ny solomavy-mahoaka tim raha nambara ny Anitra Razafimanantsoa androany tsy ny olona no olana amin'izy ireo fa ny fomba nanendrena azy asay fotonga ity izy manao dina amin'ny vahoaka sy ny sandika dia ho tohananay hoy Anitra Razafimanantsoa namarana ny lahatenjy